dia faly miarabantsika tsirairay avy indray a mbola manaraka izao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanamasina ny anazavantsika tsy teny andalo fotsiny izao fa zay rehetra manana tsofina hoety miaino aoka hiaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana ary mba ho mpankatoy izay teny ambara eto tsisy ambara fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra anome fiainana ao antsika, anamarina antsika, ampizoro antsika ao amin'i Jesosy teny izay nomeny Jesosy dia fanasy fiainana. Raisika zany teny zany a Matthieu 7:5. Matthieu 7:5. Ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy ho avy aho hasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy miendrika hidiranao ambanin'ny tafotranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy ary ny anankiray koa avy dia avy izy ary amin'ny andevovaviko amin'ny andevolahiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nandre izany Jesosy dia gaga ka niteny taminy izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro no avy any antsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana any amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny ninonao. Dia sitrana tamin'izay oro zay ilay ankizilahy. Amen. Fampianarana omen'ny tompo antsika eto dia izao: manana hery sy fahefana Jesosy Kristy. Ary manana hery sy fahefana ny tenin'i Jesosy Kristy sy ny teny izay ampiteneniny ny mpanompony. Apetraka amintsika tsara izany teny izany androany. Jesosy Kristy rehefa lasa niakatra ho any an-danitra dia nanambara tamin'ny mpianatra mihitsy fa andefa ny mpananatra, dia ny mpananatra tsy iza fa ny fanamasina no ampatsiahy izay rehetra teny nambaran'i Jesosy, ary ny mpananatra no hitarika azy amin'ny marina rehetra hanambarany amin'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza hoe mahatsara mihitsy ny fialany fa rehefa miala izy dia avy mpananatra. Io mpananatra io tsy iza fa Jesosy Kristy ihany, fanahin'i Jesosy io. Dia hoy Jesosy, asan'ny apôstôly 2:9, ahazo hery ianareo amin'inona? Amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Nampitain'i Jesosy amin'ny mpianatra io fahefana sy hery nananan'i Jesosy io. Fa dao aloha aho resantsika izay rehefa avy eo fa ho jerentsika misy ilay tantara eto hoe tiako i Jesosy Kristy io. Tsy fantatry ianao raha miteny an'izany salamiko. Mahery noho izay mahery i Jesosy io. Ny anarany dia hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ny anarany dia voalaza ny Isaia ihany hoe Andriamanitra mahery, Dieu tout-puissant, El Shaddai. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mahery, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ary rehefa miteny izy dia tanteraka izay zavatra lazainy. Zay mahafinaritra anahy mihitsy amin'i Jesosy hoe neny Jesosy zany tena fiainana rehefa miaraka amin'i Jesosy. Ary misy famantarana rehefa miaraka amin'i Jesosy, mitory an'i Jesosy. Tsy resaka ambava fotsiny fa misy hery sy fahefana, misy famantarana. Ary zao misy lazain'i Jesosy any amin'ny Matthieu any hoe indro zao momba anareo mandrakariva mbaram-pahatonga fataperan'izao tontolo zao e. Dia rehefa momba antsika io Jesosy nandresy ny fahafatesany io, velona mandrakizay io, ny hery no ato amintsika, ny fahefana avy any aminy ny fahefantsika, ary le fahamasinana avy any aminy ny fahamasinantsika. Dia izao ny zavatra lazain'i Jesosy rehefa niteny izy hoe ny tompony ara niasa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay lomba azy. Tsy Jesosy moa no miteny zany fa Marka 4:20 ny hitantsika eto hoe 9:20 hoe izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompony ara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy.
Janona aloha sika eto amin'ilay Matthieu toko fahavalo. Zahatra mitranga dia zao, marary mafy ao an-trano ilay zanak'ilay mpanompon'ilay kapiteny ary mijaly loatra. Zay ny zavatra misy. Dia na eno io kapiteny io hoe misy an'izay Jesosy zay ihany. Fa na ny ela lazan'i Jesosy hoe ny rano novainy divay, ny jampa nampahiratiny, ny mona nampiteneniny, ny demoniaka no afahany, ny malemy natsangany, ny boka ny dioviny, ny maty natsangany, tsisy zavatra tsy hainy atao. Ary teto ilay kapiteny dia niantso an'i Jesosy ihany koa. Tonga tao Kapernaum izy, nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina. Ary rehefa nitaraina izy dia niteny hoe ny ankizilahiko ao an-trano marary ny paralysisa, manjaly loatra. Dia hoy Jesosy hoe ho avy hasitrana azy ahako. Fa ny tena mahagaga dia zao, hoy ilay kapiteny, tsy mila makany ianao Jesosy fa zao za kapiteny, ary rehefa kapiteny misy olona feheziko manodidina eo. Dia zao no ataoko rehefa amin'ireo olona ireo, miteny fotsiny ty vavako ty amin'ireo olona feheziko ireo, teneniko ny anankiray mandehana ary dia mandeha izy, teneniko ny anankiray avia ty dia mandeha izy, teneniko ny anankiray ataovy zao dia manao izy. Zany hoe hitan'ilay kapiteny tamin'ny fiainana isan'andro hoe rehefa misy olona feheziny ka omeny baiko dia manatanteraka. Dia ny raisiny avy hatrany koa zay finoana zay hoe io Jesosy koa inoko, fa rehefa miteny fotsiny io dia tanteraka zay zavatra lazainy. Dia inona no lazainy Jesosy? Nare izany Jesosy ozy dia ozy izy hoe gaga Jesosy. Dia niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany ahako natao amin'ny Israely ary. Finoana ny elonay kapiteny. Finoana ninona? Finoana n'ilay tenin'Andriamanitra misy fahefana ny tenin'i Jesosy. Dia ahoana ny tanterahan'i Jesosy n'ilay finoan'ilay kapiteny hoe mandehana ozy izy, tongava aminao araka ny nonao. Dia ahoana? Sitrana ilay marary tamin'izany oro zany. Inona nahatonga azy ho sitrana? Mibataina teo ve ilay marary ny paralysisa? Jesosy ve, lasa aloha resahantsika tsara mihitsy ty resaka ty. Jesosy ve nanao hoe misy alahady 3, alahady 4 tongava fa hanao fitoriana ahako, dia hanao fanasitranana, dia hanao fagagana, dia isy teny mpanafahana ho lazaiko anao aho. Dia toeto zay marary ny paralysisa zay kapiteny fa hositraniko izy amin'izay oro zay Zay ve nataon Jesosy? Misy maso no mitory ao amin'ny haino aman-jery, amin'ny télé sy ny amin'ny radio, dia nanao publicité ny mamaky azy hoe tongava ianao amin'ilay fotoana sahala amin'izao, ary ananina aza vela izy tsy hatongavanao, tongava ianao fa fotoana fanafahana anao io, fotoana famonjena anao io, fotoana fanavotana anao io, fotoam-pahafahana anao io, tongava ianao. Ngany an Jesosy nisy an'izany? Tsy nisy an'izany ny Jesosy, fa avy hatrany Jesosy teo eo dia niteny, ary rehefa niteny Jesosy sitrana teo eo le marary ny paralysisa tamin'izany oro zany. Raha manaraka an Jesosy ianao, raha manaraka an Jesosy zany famantarany zany koa no manaraka. Tsy nanofa hatramin Jesosy hanaovana fitoriana, tsy nanao publicité be Jesosy tamin'ny radio sy ny télé, tsy nanao affichage be Jesosy dia nilaza hoe tongava amin'ny fotoan-dehibe ary ananina, tongava fa misy alahady 3, alahady 7, alahady zao anehoan'Andriamanitra ny vonany. Tsia fampianaran'olombelona zany, fomban'olombelona zany, fa ianao miona amiko eto androany amin'izao ora sy fotoana zao, fa efana nomeny Jesosy hery nomeny Jesosy inoko ny teny Jesosy. Ianao zay manatrika io tsy mila miaontsika, fa ny kibonao zay marary apetrao eo amin'ny tanana, apetrao eo amin'ny kibonao ny tananao, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana, sitrany ianao, satria manam-pahefana zany teny zany. Tsy mila miaona akory ary sika. Ianao zay voan'ny diabeta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy diakapoka tamin'i Jesosy nazona fanasitranana, nitondra ny rofintsika izy, nitondra ny aretintsika izy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrana ianao amin'ny aretinao. Tsy mila miaontsika, tsy mila miasa anao aty amiko ahako, tsy mila manao famorin'olona be ahako anasitranako anao. Tsy zara teo manasitrana fa Jesosy, ary noho ny teny fahefana nomeny Jesosy anahako tahaka ny ty lazainy Jesosy ty, dia tononoko ny fanasitranana anao. Ianao zay tensionnaire, misy tension amin'izao ora sy fotoana zao, manana fahefana ny teny zay omeny Jesosy, miala aminao ny tension, tsy manana an'izany tension miakatra be zany tsony ianao, na midina be zany tsony ianao, fa le andrina ny fiadanana no mitoetra ao anatinao amin'izao ora sy fotoana ipetrahantsika zao eto amin'ity toerana ity. Ary tsy manasanao ho any amiko na zaho ho any aminao, fa eto sika, eo Jesosy mahatanteraka an'izany aminao. Ianao zay marary andoha lava tsy mety afaka,
androany Jesosy mametraka ny tanany aminao, sitrany anaretin'andohanao ary tsy araren-doha lava intsony ianao noho ny tenin'i Jesosy Kristy. Nandefa ny teniny izy dia nahasitrana azy zany. Zany ny tenin'i Jesosy misy hery sy ny fahefana. Ianao zay marary vavony, ianao zay marary aty, ianao zay asthmatique, ianao zay voan'ny sida, ianao zay voan'ny tuberculose, ianao zay voan'ny cancer, ianao zay marary ao amin'ny lamosina, ianao zay marary ao amin'ny atokao, ianao zay marary ao amin'ny voan'ny nerf sciatique, ianao zay ataoko hoe voan'ny AVC, Jesosy manasitrana anao amin'izao ora sy fotoana zao. Tsy rediredy zany, tsy resaka fotsiny zany fa fahefana omeny Jesosy ana, teny omeny Jesosy ana. Tongava aminao arak'izay inonao. Raha mino anao fa ho sitrana, raha mino anao fa dia kapoka tamin'i Jesosy nazona fanasitrana, manasitrana anao Jesosy amin'izao ora sy fotoana zao. Tsy vidim-bolo zany, tsy mandoa rakitra zany, tsy mandoa adidy zany, tsy mandoa fahafolo-karena zany, tahaka an'ity mpanompon'ilay kapiteny ity. Tsy nila nakany an-tranony Jesosy, tsy nila nanao rakitra ho an'i Jesosy izy, tsy nila nanao fahafolo-karena ho an'i Jesosy izy, tsy nila nandoa vola ho an'i Jesosy izy, fa Jesosy tonga dia teny hoe tongava aminao arak'izay inonao. Avy hatrany dia sitrana tamin'iny oriny ilay zanany. Misy fahefana ny tenin'i Jesosy Kristy, manana fahefana ny tenin'i Jesosy Kristy. Tononoko amintsika zany androany. Be da be ngeny manao fitaka an'ity vivavahany ity, be da be ngeny manao resaka zombola amin'ity vivavahany ity, ka manorona fotoana atsy sy aroa, manorona fotoana be da be maromaro misy mba hakana vola, hakana rakitra, hakana didy, hakana fahafolo-karena. Ary dia tambazana hoe ho sitrana ianao, ho afaka ianao, ho voavany olanao sy ny maro samy hafa. Tsy ara-pilazantsara zany, tsy zany ny filazantsara, tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Fa eto dia Jesosy tsy niona tamin'ilay marary ny paralysisa akory. Ilay marary ny paralysisa tsy mibataina dia napetraka teo, dia nanao hira fiderana ela be, dia nanao fiakovana ela be, dia nitomany sy ny sisa fa tahany an-trano ny tany. Ohatra antsika sanao miresaka izao, dia ny teny Jesosy hoe tongava, sitrana, sitrana, tongava aminao araka ninonao. Sitrana tamin'izany oro zany ilay ankizy lahy. Zany ny hery sy fahefana ananan'i Jesosy. Ndraindray antsika dia manompo olona. Ary hotsika raha tsy tonga mihitsy ny olona iny mivavaka manaty sitrana. Raha hotsika hoe raha tsy makany amin'ilay olona mihitsy ametrahan-tanana sitrana, raha tsy mamondy an'izay fotoana izay sitrana. Fa teneniko aminao fa io Jesosy Kristy io manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io. Ary mamaky ianao ny Salamo 8:30 dia tsy hoe ao amin'ny Coliseum no misy an'i Jesosy, na any amin'ny Ritsa, na any amin'ny Roxy, na any amin'ny Goûter, dia rehefa tsy any ianao dia tsy ao Jesosy. Fa Jesosy manerana an'izao rehetra izao. Jesosy milaza fa indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy ao Beroilika ihany misy an'i Jesosy. Tsy haiko ary anao akory Jesosy na tsy ao. Mety Jesosy santoka ny ao, Jesosy tia volana ao, Jesosy maka volana ao, Jesosy manapakany ao. Fa le Jesosy lazaiko anao, Jesosy mame maimaim-poana, Jesosy tompony fahasoavana, Jesosy fitiavana, Jesosy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Eo no hoe Jesosy dia manasitrana anao. Rehefa inonao fa nidia kapoka tamina zona fanasitranana, rehefa inonao fa nitondra ny rofinao izy, nitondra ny aretinao izy, manasitrana anao Jesosy. Ndraindray antsika dia mitady olona, ny tompo dia miteny amintsika hoe mivavato izao nareo, rainay izay any an-danitra. Ny rainao dia any an-danitra. Andriamanitra mahita anao sy ny momba anao, Andriamanitra miandraikitra ny momba anao rehetra. Fa eo Jesosy manasitrana. Aza velo fitahan'ny olona, aza velo fitahan'ny olona fihetsiketsehana maro, aza velo fitahan'ny olona filazantsara tao marina, aza velo fitahan'ny olona voalaza misy any amin'ny Tesaloniana hoe hanao fahagagana maro izy. Be da be mpaminany santoka, mpampianatra santoka izay tsy nirahan'i Jesosy fa misy fahagagana ataony, tsy avy amin'ny Jesosy zany fa avy amin'ny devoly. Ao amin'ny Tesaloniana tsika dia mahita an'izany mihitsy hoe misy fahagagana ho ataony mihitsy, ary misy ary Jesosy ohatrany hoe mandatsakafo vany an-danitra mihitsy izy, avy amin'ny devoly zany. Fa tsy hoe izay fahagagana rehetra dia avy amin'ny Jesosy, aoka tsika hitandrina, aoka tsika hiambina. Fa matatra zay tena avy amin'ny fanamasina, fa pakatahaka ny devoly. Fa androany Jesosy tena te hiteny amintsika tsirairay avy mihitsy hoe finoana ho an'i Jesosy ny zava-dehibe, tsy finoana ho ahy, tsy finoana ho amin'ny pastera, tsy finoana ho an'izay bisopy na reverana na apôstôly na mpampianatra, tsy zany, fa ny finoana ho an'i Jesosy Kristy no mahavozy anao. Ny finoana ho an'i Jesosy no manasitrana anao. Tsy mandeha n'aiza n'aiza ianao, tsy mihazakazaka amin'ny ankavanana amin'ny ankavia ianao, fa ianao eo ampitoerana eo. Na inona mahazo anao, na inona aretina mahazo anao, tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana anao. Raha inona mangeja anao, na inona mamatotra anao, tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafahana anao. Zao dia vita. Maimaim-poana zany no ny hery sy ny fahefana omeny Jesosy. Mahery Jesosy Kristy io, ary ny fahefana sy ny hery dia omeny izay rehetra mino azy ihany koa.
ndao mola toizantsika ihany le tenin'Andriamanitra hitantsika avy eo hoe sitrana avy hatrany le olona tonga avy aminao arak'izay rinao ary gaga misy Jesosy hoe na eo amin'ny Israely ara tsy misy manana finoana tahaka izany satria tsy tao amin'ny firenen'ny Israely io kapiteny io atao Kapernaume io kapiteny io ary hoy Jesosy hoe ho avy ny olona avy aiza avy any Antsinanana avy any Andrefana tonga hiara-hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ahafahany ny ao amin'ny fanjakana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana ny ivelany ny famonjena raha lasaina bavy dia ho antsika tsirairay avy aza velodifon'izany famonjen'izany ianao eo Jesosy dia manafaka anao eo Jesosy dia momba anao eo Jesosy dia manasitrana anao satria eo izy manatrika eo indro izao momba anareo mandrakariva bara-patonga fataperana zao tontolo zao ay zany eo Jesosy eo fa tsy hoe iantso ny pastera zao na iantso ny mpanompon'Andriamanitra zao eny pastery eny mpanompon'Andriamanitra fa ny ambony zay rehetra dia Jesosy Kristy no manasitrana ary maneho ny fahagagany sy ny heriny amintsika tsirairay avy zao ny zavatra hitantsika koa amin'ny marika 1:10 ny fahefana nanan'ny mino zao ny voasoratra hoe ary zao famantarana zao no anarak'izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy izao famantarana zao no menan'izay mino hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy izao famantarana zao ny anarak'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny na dia misotro zava-mafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany izany ny fahefana nanan'ny fiangonana fa very zany amin'izao fotoana satria fiangonana lasa tia zao tontolo zao lasa tia fahotana lasa miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa dia miala ny herin'ny fanamasina fa raha tianao hiverina zany herin'ny fanamasina zany miala amin'ny fahotana mitokana ao amin'i Jesosy Kristy rery any dia izy manome hery sy fahefana ho anao fa zao ny lazain'i Jesosy marika 2:20 andininy fa 7:10 andininy fa 7:10 hoy izy hoe izao famantarana zao no anarak'izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rany izy ary na dia misotro zava-mafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny fa efa nomeny Jesosy an'izy tsy miteny izy ho an'izay miakanjo fotsy na ho an'izay misaro-doha fotsy na ho an'izay mandoha rakitra na ho an'izay mandoha adidy na ho an'izay manao fafolo-karena na ho an'izay mandeha ampiangonana lava na ho an'izay mandeha mitokana any amin'ny toerana anankiray azony an'izay ilainy na ho an'izay ataoko hoe mamotsy tapaka trano fivavahana tsy zany nambarany izao famantarana zao no anaraka izay mino va ianao ny devoly tsy matahotra olona miakanjo fotsy na misaron-doha fotsy ny devoly tsy matahotra azo fijaliana entinao eny an-tanana jevoly tsy matahotra resaka rano zany hoe masina jevoly tsy matahotra zany hoe anarana tokom-pivavahana zany devoly tsy matahotra zany hoe labozia zany devoly tsy matahotra zany hoe sary masina zany tsisy atahorany an'izany satria tsisy hery sy fahefana zany fa ny atahoran'i Jesosy ny atahoran'ny devoly dia ny mino satria ny mino dia manam-pahefana ny mino dia manana hery ny mino dia manana an'ilay fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ka rehefa manana Jesosy Kristy tsaroa fa dia efa teto tany Jesosy vao mahita azy fotsiny devoly ilay lavitra dia mangovotra hoe ampijaly anay alohan'ny fotoana ve ianao vao mahita an'i Jesosy fotsiny devoly dia matahotra rehefa ao anatinao koa Jesosy Kristy miaina amin'ny fiainam-pahamasinana ianao miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra ianao dia maneho ny heriny Jesosy Kristy ary ny olona mino ny olona manana ny fahamasinana ny olona manana tahotra an'Andriamanitra ny olona manana n'ilay anarana ambony no ny anarana rehetra ao anatiny no atahorany devoly ary antosirany manana an'izany anarana zany ve ianao fa androany Jesosy mila olona mino azy ny mino io tsy hoe mandray atoko-pivavahana dia anatina toko-pivavahana fa le mino dia mino an'i Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana le fitsanganana maty sy fiainana le maty fantsangana tamin'ny maty ary manana ny hery sy ny fahefana ary rehefa mino ianao ametra tanana marary ianao ho sitrany reny amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy ianao ho afaka ny demonia tena hoe aneo famantarana maro samihafa amin'ny alalan'i Jesosy ianao fa zany ny zavatra voaray teo na andray menarana ary izy zany hoe andray fampianarana santoka tsy ho tratra ny fampianarana santoka ianao anitsaka menarana anitsaka maingo zany zavatra apetraka ny ten'Andriamanitra aminao ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny dia zao ny zavatra hita hoe ny tompo niara-ny asa tamin'ny famantarana izay nomba azy ny olona tena manana an' Jesosy misy famantarana miaraka fa tsy teny ambava fotsiny tsy fandaharana fotsiny eto am-pitoerana eto fa rehefa miasa rehefa mitory rehefa mimetra tana rehefa mandroaka ny devoly dia miseho daholo ny fahefana sy ny hery ataon'i Jesosy ary mampiseho fahagagany Jesosy amin'izao fotoana izao dia natiako lazaina aminao hoe manana finoana an' Jesosy ary matokia an' Jesosy ihany ary miambena fa
ny fahavalo mamitaka ary mame saritsary zay tsy Jesosy fa sandoka faoka ianao tena ino an'le tenin' Jesosy ary manam-pahefana ny tenin' Jesosy nandefa ny teniny izy nasitrana azy zany ho an' Jesosy ihany ny voninahitra tany ny tenin'Andriamanitra iaino amin'ny finoana ary tena iaino le fahamarinan'i Jesosy Kristy. Amen.